Si zay ny mahakasika an'iny fa mbola eo amin'izay akony firotsahan'ny orana izay hatrany dia sady sarotra hita no ny akabidy ihany koa ny arina fandrehatra na ny charbon amin'izao fotoana izao. Mahatratra 5,4 alina ny iray gony ankehitriny. Fanadidina avy hatrany. Niakatra izay tsy izy ny vidin'ny arina fandrehatra na ny charbon izay fampiasan'ny akamaroan'ny tokantrano malagasy. Raha manodidina ny 5,4 ariary na 4,4 ariary ny iray gony teo aloha dia 5,2 ariary izany ankehitriny. Nalabe avaratr'amorana manala manao desazimay isakerinandro tsy voafetra izy farakaraka ny avesatra le sarboa dia indraindray rehefa mavesatra valopolo sivifolo rehefa maivamaivana izy mba zato mahery kely. Voalaza fa mety mbola hiakatra ny vidin'ny arina fandrehatra izay. Le tamin'ny mando dia raha ohatra izany hoe mieritreritra ny sarboa eritreretin'ilay mpandoro hoe roapolo gony dia lasa folo gony ny azo avao satria mando le tany dia tsy mandeha le afo. Zay zao ny any nitany ampiasany any zany dia zay zao. Dia raha ohatra hamokatra 100 gony zany le sarboa dia lasa 50 ny azonao ao dia ohatr'izay foana aloha para-pahamainany tany dia mbola ety hiakatra io zany raha mitoy zao. Mbola mety hiakatra ny 150,000 any zany io raha mitoy zao. Misy amin'ireo mpivarotra charbon no voatery nanidiny tsenany. Nay zany misy mpamatsy dia tsy matafakatra mihitsy le ana fa ratsy be ny lalana zay tsy mahatonga azy efa tapavola tsy mivarotra tsony zany. Fa misy patron mampiditra dia le kame mihitsy zany tsy mety hiditra any. Tena nahatongavanao eto androany? Hoe anontany charbon zay no anontaniako eto. Mety ary fa tsy tafavoaka le izy raha. Niezaka ny mikadikady ny fandaniana atao tokantrano ny fianakaviana tsirairay manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny.